no tena idirako an-tsehatra lay boky izay nisoratany Abel Andriamalala du bel usage de la langue malgache. Raha namaky ny sasy ny teny nataony dia azo lazaina fomba tsotra ny afatra tiany ampitaina amintsika. Teo amin'ny atsika na teo dia nisy teny hafa mety diso fiteny ohatra hoe ny namany. Raha mamaky an'ity tsika raha hovaina fotsiny ny tsindry teny tsindrim-peo dia lasa teny ratsy ilay namany. Ka zao zany ny afatra. Ity boky ity za vao nahita an'ilay lohateny dia na dia efa mpampianatra ara dia voasintona aka tsy hoe hividy fa andray anjara mba andalina bebe koa ny teny malagasy. Nolazainy ato amin'ny voalohany teny tsy hoe akory izy boky fianarana ny fitsipitenena malagasy izy ity, tsy zay ny tena votoatiny fa ny atonga ny tsirairay avy ireo zay efa voatanisa teo ny tokony hianatra malagasy mba ho zary iaina mihitsy ilay teny gasy. Ary izy moa mpanakanto amin'ny mozika, raha mamaky an'ity isika dia toy mianatra mozika mihitsy. Ny teny malagasy dia mozika koa dia tsy lava resaka ry sakaizaisany fa ndao indray anjara toa hianatra bebe koa ny teny malagasy. Tsy ho vakio amintsika ny lohateny tsirairay avy na lohahevitra fa anisan'ny lohahevitra voalohany zay tsy maintsy ho teneny kosa nefa dia ity eo amin'ny takila dia le hoe leçon teny gasy eona ny feo io ny tena zava-dehibe indrindra rehefa mianatra teny vahiny. Ka dia sotoniko ny saintsika mba hamaky an'ireo lohahevitra tsirairay avy amin'ity boky ity ary dia hitantsika fa sady andalina raha efa mahay isika ny efa fitsipitenena itsika isika, satria fitsipitenena rehetra ato dia zay efa hitanareo amin'ireo norme reo fantatra eo amin'ny teny malagasy. Ka na zaza na olon-dehibe dia afaka manovo fahaizana ny teny malagasy amin'ny alalan'ity boky ity.